Ty s'appelle Androany ty dia s'appelle Jean-Paul II. Natao hivavahana hitadiavana an'Andriamanitra sy hisaorana an'Andriamanitra ihany koa ho an'izay fahasoavana izay efa nozarainy tato amin'ity toerana ity sy izay mbola omen'Andriamanitra ihany koa amin'izay olona rehetra izay mitady an'izany izay mbola ho tonga eto. Isaky ny zoma voalohan'ny volana izahay no manatanteraka le fitodi-pivavahana ato ary ny fivavahana dia natao an'ny olona rehetra tsy akanavaka. Ny tenako moa dia katolika romanina dia mazava ho azy aloha fa voalohany indrindra tsy maintsy hoe raha misy ny fitodi-pivavahana dia fitodi-pivavahana amin'le fomba izay arahako amin'ny katolika ny tenako izay fa lazana izany tsy manavaka ho an'izay olona rehetrarehetra izay tonga hivavaka ato sy hitady an'Andriamanitra ato amin'ity toerana ity. La mahazo fanafana sy fanasitranana dia avy amin'Andriamanitra izany dia mazava ho azy fa ny olona raha toaka mino an'Andriamanitra sy mivavaka dia mahafantatra tsara fa Andriamanitra no mpanasitrana ary izy ny tompon'ny fahasoavana izay